Salama daholo androany isika de ndawara asina resaka ny mahakasika ny tontolon'ny fampianarana amin'izao fotoana izao izay hita fa tokony asina fanavaozana ihany raha ny fijeriko azy manokana satria efa maro ny zavatra mila atao mizazoro. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandrava na ndrehitra rehetra na vatsika vidéo manarakeo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary azadino toroka zany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Raha miresaka tontolon'ny fampianarana isika dia ny zavatra tonga ao antsaintsika dia ireto manaraka ireto: ny karaman'ny mpampianatra, ny boursa anireo mpianatra ary ny isan'ireo mpianatra marobe izay navita fianarana nefa toa mijaly rehefa hitady asa. Ireo rehetra ireo no isan'ny olana izay mianjady amin'ny resaka fampianarana amin'izao fotoana izao. Ndawara ho fakafakantsika atao anatin'ity vidéo ity ireo olana ireo sy ny mety ho vaholana azo tsapaintanana mahakasika anireo olana ireo satria matoa mitsikera dia tokony mahita vaholana ihany. Yara mahalala amin'izao fotoana izao fa isan'ny tena mampitaraina ireo mpanabe ny akely ny karama izay raisin'izy ireo isam-bolana. Raha oharina amin'ny mpiasa rehetra ny mpampianatra dia azo lazaina fa ambany ny karamany nefa raha tsy misy ny mpampianatra dia tsy misy ny mpianatra ho tafita ary tsy misy daholy ireo sehatra rehetra izay misy manerana ny nosy. Ka noho izany dia tokony imatimatesana ary tokony imasona tsara ny eo amin'ny karaman'ny mpampianatra izay satria ireo ny fototra sy angadinanana na tonga anireny manampahaizana be debe manerana ny nosy ireny. Ka tsy tokony ary tsy azo atao ambany zavatra mihitsy izany mpampianatra izany ary tokony omena lanja ambony dia ambony ireny mpampianatra ireny. Iresahako eto ihany koa ny mahakasika ny boursa anireo mpianatra izay isan'ny mampitaraina azy ireo amin'ny fahatarana fahazahoana izay boursa izay. Io moa zany rafitra efa napetraka hatrany am-piantohana amin'ilay hoe mahazo boursa ny mpianatra rehefa mianatra amin'ny université. Nefa raha amiko manokana tsy dia important loatra izany boursa izany satria ny hianatra no alehany ka sisy tokony homena karama ireo mianatra ireo fa mila mianatra tsara, mila mazoto tsara ary mila hendy tsara. Fa ny ankamaroan'ny mpianatra eny amin'ny université matetika rehefa mahazo ny boursa iny dia lany amina revy sy ny zavatra tsy misy dikany. Ary tsy vitsy ihany koa ny mpianatra eny amin'ny université no lasa miteraka satria sady manambady no mianatra no ataondry zareo eny amin'ny université eny. Maro ihany koa ireo mpianatra izay mitaraina amin'ny tsy fahazahoana trano ipetrarana indrindra fa ny cité izay ipetraran'izy ireo zany tahaka an'ilay tranga niseho tany Antsiranana voatsela iny. Ny antony tena mahatonga an'io zany dia toy izao manaraka izao raha ny fahitako azy maro ireo mpianatra izay efa tsy mianatra intsony indrindra fa ireo izay efa navita fianarana nefa tsy te hiala ao anatiny ilay tranon'ny mpianatra. Lasa ilay mpianatra kely izay vao miditra mianatra indray no tsy mahazo trano ka tokony asina maso akaiky zany mba tsy hampijaly ireo mpianatra izay vaovao izay vao hianatra amin'ny université fa aoka kosa ireo izay efa navita fianarana na ireo izay efa miasa na koa ireo izay tsy afaka mianatra intsony mba tokony hiala amin'ny trano izay tokony hipetrahany hafa. Sindriko ihany koa ety am-pamaranana ny amin'ny hoe mijaly ireo tanora izay navita fianarana rehefa hitady asa. Mba maro ihany ny tanora izay tanora malagasy navita fianarana nefa mitaraina fa mijaly rehefa hiasa. Dia toy izao manaraka izao ny tena antony mahatonga anireny tanora ireny mijaly vao mahita asa. Antony ray voalohany eo amin'ny tsy fahampiana trakefa izany hoe ny orinasa na ihany koa ny mpampiasa rehefa mandefa anireny annonce ireny amin'ny fitadiavana mpiasa dia mandefa toy izao manaraka izao. Ohatra zao mitady izy ny bac plus 2 avec 5 ans d'expérience nefa sarotra be izany raha ho an'ny tanora vao vita fianarana satria tsy misy olona bac plus 2 entre 18 à 25 ans zany nefa efa manana 5 ans d'expérience izany. Raha tsy ohatra ka mitady olona izay efa ela niasana ireo mpampiasa zay vao mahita an'izany ka lasa mihahaka fotsiny ireo tanora izay vao navita fianarana satria mbola tsy ao anatiny izay critère tadiavan'ireo mpampiasa izay izy ireo. Ka ny fehiny dia mbola tsy ampitraikefa ireo tanora izay vao navita fianarana ny ankamaroany. Ka noho izany tokony ho asina mizazoro ny fampianarana raha ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'izay mba mifanaraka tsara amin'ny fepetra izay takin'ny mpampiasa ny traikefa izay nanan'ireo mpianatra vao navita fianarana. Ka tokony ampiroboroboana tsara ny eo amin'ny sehatry ny fanomanana arakasa indrindra fa any amin'ny université izany.
agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika ziobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasany anao tsiny fanavianao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy izaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao atala za tsy agne fanao iolaniko Sono ni las tanambani anaty fono nefa za mavosy bara hoazy folelaio laza tena tiany efa nena amin'ny afarany izy ko anao tena tia zako ambalao izy ko anao tena tia hanao io malaniko zao mbalao halela kazamiagnatsiny zaho lae fa mahery fitiavako anao kazatao adala zaho lae fanao iolaniko kasamiagnatsy izaho tsy agne tiako anao fa mahery fitiavako zaho kasatao atala za tsy agne fanao iolaniko forever forever kazamiagnatsiny zaho lae fa mahery fitiavako anao kazatao adala zaho lae fanao iolaniko aza miagnatsy gne anao tiako je t'aime